Eto amin'ny farantsika mamarana an'ilay tahon'ilay voninkazo dia manao maikole. Eto amin'ity ilay natombontsika voalohany ity ny 1 2 3 atao amin'ny fahatelo tsika manao maikole. Atao amin'ny fahatelo tsika manao maikole. Tsika izao maillot lera anankiray dia tapahana dia sintomina. Sintomina vitantsika izany izao a ny tahona voninkazo. Anao ny voninkazo indray tsika izany izao. Anao voninkazo indray tsika izany izao a. Traso aloha ity alefako aty ambadika mba tsy hanelingelina fanaovana ny voninkazo. Afaka maka loko hafa ianao zany a, tsy voatery ho mena fa izay loko mahafinaritra anao. Izay loko mahafinaritra anao zany a no ampiasainao. Eto amin'ilay fanombohana teto ihany tsika dia eto ihany tsika izany a no manomboka an'ilay voninkazo. Ahoana indray ara ny anaovantsika an'ity voninkazo ity? Hitanareo ahoana ny anaovana an'izy ity? Anio tsara tarehy kely mijery an'ilay voninkazo. Ahoana ny anaovantsika azy? Izao zany ilay izy. Izao ilay voninkazo. Ho ataontsika indray zany izao a io voninkazo io. Eto ary tsika ity ilay farany teo a. Eto tsika no mitsofoka manao maikole. Manao maikole tsika eto. Maikole dia rehefa avy eo a manao maillot lera anankiray dia manao bridy amin'izay tsika. Ny bridy ataontsika dia atsofotsika ato ao anatin'ilay V satria izao lasa V ilay maitsomaitso io a. Ao anatin'io V io zany tsika izao manao bridy anankenina. Iray, roa, telo, efatra, dimy, enina. Dia rehefa vita ilay bridy anankenina ao anatin'ilay V anankiroa a dia jerena tsara sintomina ity mba tsy ho votsitra. Dia hitanareo ilay natomboka teto amin'ny farany teto ity, ilay ato amin'ny voalohany ato ity, ilay vao natsofokontsika teto iny a, dia eto tsika no manintona an'io. Atsofokontsika eto a dia sintomintsika aty aoriana ohatr'izao. Izao. Dia vita izay. Vita izay a dia manao maillot lera anankiefatra. Iray, roa, telo, efatra. Rehefa avy eo a manao maille serré ato anatin'ity lavaka ity. Misy an'io lavaka io dia mivoaka ato. Mivoaka ato ambadika ato. Mivoaka ato ambadika ato izany. Manao maille serré. Maille serré anankiray dia maillot lera anankitelo. Iray, roa, telo. Dia ohatr'izay ihany maille serré ato dia maillot lera anankitelo. Iray, roa, telo. Dia ao anatin'ilay lavaka teo ihany a manao ny maille serré. Izay. Dia rehefa avy eo a ho tohizantsika ny voninkazo. Manao maillot lera anankitelo. Iray, roa, telo. Vita ny maillot lera anankitelo, manao maille serré ato amin'ity ilay lavaka ity. Ato amin'ity tsika no manao maille serré anankiray. Dia tonga dia miditra ato amin'ity lavaka manaraka ity, ato amin'ilay V, ao amin'ny tongotr'ilay voninkazo, manao bridy anankenina ihany. Iray, roa, telo, efatra,
kely ity lavalava mba tsy ho votsitra. Eto amin'ilay farany teo, asa hitanareo ilay ampidirako azy io eto amin'ity farany eto ity, eto amin'ity farany ity atsofoka ny vy dia sintomina makaty aoriana izao, dia manao maillon lera efatra, iray, roa, telo, efatra, dia manao maille serré anankiray, maille serré iray, maillon lera telo, dia maille serré anankiray, dia maillon lera telo, iray, roa, telo, maille serré anankiray, amin'ilay lavaka teo iny ihany aloha matopatotra ilay izy. Rehefa vita ilay maillon lera anankitelo, rehefa avy nanao an'ilay raviny inona moa izany, ilay voninkazo kely teo dia maille serré ato, eo akaiky eo ihany ny maille serré, dia maille manao bride anankienina indray ato anatin'ny tahony anankiroa, iray, roa, telo, efatra, dimy, enina, dia ohatran'ilay teo ihany, sintomina ity mba tsy ho votsitra. Dia eto amin'ity farany ity tsika no mampiditra ny vy, hosintomintsika mantsy ity nareo iny, sintomintsika miditra eto, dia manao maillon lera anankiefatra indray, iray, roa, telo, efatra, dia maille serré anankiray, iray, maillon lera telo, roa, telo, maille serré anankiray, maillon lera telo, maille serré anankiray, isaky ny tonga eto dia miraikitra foana izao, manao maille serré anankiray, dia manao maille serré eto amin'ity lavaka eto ity, dia ato anatin'ilay V bride anankienina, dia ohatra nanaovantsika n'ity ihany ny anaovana ny manodidina rehetrarehetra iny, dia aza adino ihany koa ny miabone sy manaraka ny vidéo satria ny zavatra vaovao foana izany hoentintsika amin'ny vidéo ka sao tsy maharaka tsika, dia aza adino izany ny miabone dia ny mizara ihany koa, dia raha ohatra ka misy zavatra tsy mazava dia afaka manontany ao amin'ny commentaire, fa hitohizantsika hatramin'ny farany ity izany dia rehefa vita hatramin'ny farany ity dia mihaona isika. Eto amin'ny farany ary tsika mamarantsika izao ataontsika ilay maille serré eto amin'ity ilay lavaka farany ity, dia manao maille coulé tsika, dia maillon lera anankiray, dia tapahana izay, vita ny voninkazontsika, vita izy iny atsofokontsika ny fil mba tsy hanelinghelina, atsofokontsika aty tahaka an'izao, dia raha hoe esorintsika tapahana satria manjary mandratsy endrika amin'ilay soavazy, iny izy iny fa vita tsara tarehy.
io tsy voatery manaraka an'izay loko ataoko fa ny moa zany zao ny loko mahafinaritra mivoaka tsara kokoa izy rehefa ohatr'izao fa ianao koa afaka manana loko mahafinaritra amin'ny masonao. Ity moa zany zao loko hafa, ity moa zany tsy de hita le izy satria hoe tulipe moa misy anarany tony, misy anarany le voninkazo hoe voninkazo zany hoe tulipe, ity bouton rose ity, zany hoe vera kelikely no apetraka eto, vera kelikely. Fa ny antsika ity zany azontsika atao soavazy na sotasy. Iny zany zao le sotasy somary lehibe kely, azonao atao hoe tena atao mitovy lehibe amin'ity vodina tasy ity ilay boribory dia miorongorona tsara ohatr'izao entin'ny voninkazo, lasa haingokaingony tsara. Moa somary lehibe fa azonao atao koa ny manao an'izay. Dia ity mety misy manontany ihany mijery an'ity corbeille ity, boribory ihany ny fiatomboan'io dia io le niteneniko hoe arakaraka ny halehiben'ilay zavatra tianao atao. Raha ohatran'ity zany zao mijanona eto mijanona amin'ity dia tsy manao an'ilay mampitombo tsony fa ajanona ilay mampitombo fa tohizana foana ilay boribory fa manao bridy foana anankiray mandrapatonga ny havony izay tianao. Mety mbola anao zavatra, mety mbola anao arona kely tsika any aoriana any amin'ny zavatra boribory ohatr'izao dia hitantsika fa mazotoa ary manao exercice, manao fampiasana indray any an-trano dia manaova be dia be fa na eny masonao ary dia finaritra mijery azy. Azonao atao cadeau ihany koa itony zavatra itony, azo atao cadeau zany izy itony azonao ampiasainao ao an-trano ihany koa fa dia mazotoa. Dia mazotoa ihany koa manaraka ny vidéo fa amin'ny manaraka indray.